dia kapalina tompo lazy tompo vavy no androsona ihany anatin'ny tokantrantsika tsirairay avy mity arivo ty atao anatin'izao fandarana manokana iarahana amin'ny filohan'ny RCR Lazare Zaverson zao ny antony ity fandarana ity dia atsidika ty ampiandohana fa hoentina malina reo fanontaniana petrakatsika ny anatin'ny tambazotra serasera any eo ihany koa no fanomezana ny hevitra manokana zany filohan'ny RCR zany malona ny toedrara eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao nefa milohan'izay dia miarahaba ny mpanao gazety namako iaraka amiko ato amin'ny akavanako ato Michel Nomenjanary ary ato amin'ny akaviako ato misy ny Toky Benjamin miaraba nareo mirahalahy dia miaraba ihany koa ny Lazare Zaverson miarabantsika rehetra rabantsika rehetra dia manasanao zany anaraka ty fandarany ty hatramin'ny farany Arimato Lazare Zaverson nivoaka tamin'ny fanginany ny antoko RCR manoloana zao zava-misy eto amin'ny firenena izao andrasan'ny vahoaka malagasy sisy lany ny fanambarana tamin'ny herinandro iny toy tamin'ity herinandro ity makasika ny fanohizana ny tolona izay ataon'ny tanora fanavaozana eto amin'ny firenena fotoana ve zao idinan'ny RCR ihany koa toy ny tamin'ny taona 10 izay nitaritana anao teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey mihitsy zany anampy ny tolona ve Lazare Zaverson sy ny antoko RCR manoloana zao zava-misy zao miaraba anareo telo mirahalahy miaraba mivoaka malagasy manaraka ty fandarana ty dia misaotra anareo metraka fanontaniana eto androany alohan'ny amaleko fanontanianareo angamba dia mitodika aloha amin'ireo nitonam-pahoriana tao anatin'izao tolona zao mafy ary mafy koa raha mandao zanaka mandao ray aman-dreny noho ny amin'ny antony fitakiana zo fototra mampaheran'ireo fianakaviana ary mitondra ny teny fampianonana ho anazy ireo avy amin'ny mpikambana rehetra eo ihany koa ireo naratra izay mitondra takaitra amin'izao tolona izao tsy ho veromaina ireny satria mampiavaka an'ity tolona ity dia tsy tolona taritina mpanao politika fotsiny fa tolona miainga avy any vahoaka ray manontolo mankahera ireo rava-fananana ihany koa fa mafy raha zavatra naorina tao anatin'ny taona maro no rava ao anatin'ny ray minitra monja no ny fanararaotana ataon'ny hafa amaly le fanontaniana hoe andray anjara amin'ny tolona ve ianao ihany moa ny fanampatsiahy azy teo efa tany amin'ny taona 7 voataritarika tamin'ny taona 12 mbola nitoy ny tolona ny anarina ny toko raha teo tolona tambaben'olom-pirenena namparaisiny andraikitra na rassemblement des citoyens responsables mitoy ny tolona amin'izay io zava-misy amin'izao zany ahoana ny fandraisanareo RCR tolona an'io zava-misy io hoe le endriky le tolona zany ve mitovy amin'le hoe zavatra eritreretinareo ny zavatra mety hitranga angamba no fatarina aloha ahafatarana hoe inona ny tokony atao dia rehefa fantatra ny tokony atao dia omena ny vahaolana ao anyvoaka malagasy samy efa malaly isika fa rafitra maty izy io anie tsy resaka hoe mpitondra fanjakana anankiray na roa no tsy mahomby eto amin'ny firenena efa fantatritsika fa tsy mandenga eny any amin'ny hopitaly tsy mandenga eny any fanabeazany tsy mandenga eny fandriampahalemany tsisy nina mandeha eto amin'ny firenentsika tsy ho azavaina ntsony angamba le fanovany-rafitra hoe maty tokoa le rafitra izay fa ny zavatra mety hitranga eo na raha mitoy tolona io ampahafantarana mpitondra fanjakana na isy fabangana mpitoerana eo tsy mety atafatsangana fitondrana intsony mihitsy na rezima politika intsony tsika na koa hitatra amina krizy lavabe isika raha ohatra ka tsy mamaha-olana na mpitondra fanjakana raha tsy mihaino etahitam-bahoaka dia isy krizy foana ity isanandro dia miamilentika firenena io satria ireo mpianatra tsy mianatra ireo tanora miabandonena mampijanona ny asany ireo mpandrarà mampijanona ny asany milatsaka eny kianjareo dia misy fiatraikany amin'ny toekarena dia toekarena talohan'ny tolona efa ratsy ao anatin'ny tolona vao maika miaratsy noho izany vao maika miaratsy ny mahazo ny mpitondra izao tontolo zao tsy afaka anao investissement eto milefa daholo mpandrarà manakatotrano daholo mpandrarà rehetra very ny asa vao maika ianareo ho sahirana nisy ianareo fahatelo na ny zavatra mety hitranga fahatelo dia hitsofoka ao anatin'ny fanovandravitra isika fanovandravitra zany dia ekeny besiny maro izy amin'izay fotoana izay ka hiditra ao andatabatra boribory ny besiny maro hoe ndao ary inona le rafitra tiana ho apetraka misafidy zany mpitondra fanjakana na isy vakansy de poste eo satria hiala tsy kelikely ireo mpitondra ireo satria efa tsy nahita fahombiazana eo tsy anareo mpitondra rehetra akory ny diso ao anatin'izany fa le rafitra mihitsy no tsy mamela anareo anao zay tokony nataonareo hatramin'izay amin'izay fotoana izay hiala tsy moramora ao reo olona reo
raha tsy hoe hijanona inam-bola fotsiny anga de mandraika rama fotsiny tsy miodina nge ny administration amitsika zao e de mandraika rama ave zany a ny olombo teny rehetrarehetra ny faritra rehetrarehetra any a nefa tsy misy miasa tsy misy mamonjy birao fa miandry ho toy ny tolona ahoana montsy andraisana anjara am'le tolona am'zany na nyteny azy izahay tany amboalohany hoe any tanora io a jiro sorano nge ny atomboany io eto ny anarareo toko isorana misaotra baba misaotra ny clémence rary ny rina misaotra ny lira farala nandeha nanatitra nyny bidon sy labji teny am sena iny fantaritsika ny atomboan'le tantara misorana be deaibe koa reo tanora ny rejoindre namonjy an'le tolona jenzaida ny mpianatra université isorana be deaibe ny mpanakanto nanampy an'le tolona ny influenceur rehetrarehetra manerana zao tontolo zao ny diaspora malagasy zay nanangana pankarte manerany mahasoivo rehetrarehetra eran'zao tontolo zao tsy vitan'olona tokana ny fanovana rafitra ny andrasatsika zany zao a de ny mpitondra fanjakana raha hitovy sainana mvoaka malagasy fa raha mbola malagasy koa na mpitandro filaminana andrasatsika ny fiovan-kevitra hoe ianareo ve mba isany manataranaka ka mijereny reto tanora mijoro reto a ho avelatsika nahaparary nge zareo nahita mikolo ny dradradrada teo e mankaheranao zany lahy fa ohatrandreny ny tanora ilaina anaovany ty firenen'ity fanontanina mahitsika andre matolazaraza ferson ianao zany tsy hoeny ambojatovo sady tsy hoeny amy 13 mai tsy namaly an'izay a fa raha ohatra hoakatolona taritin'ny tanora le izy fitakina zao fototra mbola tsy nidira amin'ny politika de afa ny resaka misy etika ny RCR rehefa manao politika ankehitriny a efa isy idira amin'ny politika le resaka marina isorana be deaibe isorana be deaibe mpisolo-mavambahoaka nanaiko hoe raha resaka fanendrena olona fotsiny a de ialato izahay fa aloha enona ny feon'ny vahoaka manentana ndray solom-bavambahoaka ny fanoherana manentana solom-bavambahoaka mpitondra marena mantsy efa nisy olo-bavambahoaka voasafotra azy misaotra monsieur le député fa taratra ho an'ny tanora reny efa misy maira koa nitsangana nandeha tongotra 30 kilometra re vahoaka ny mertsetos isorana be deaibe daholo reny olona reny fa reny akory a nininona filazatsika zany a satria ao anatina tolona ohatran'zao a mety ao ny fiampangana maro samihafa fa ny zava-dehibe de hoe ndao anova ravitra raha vo tsy miteny an'izay le olona de intérêt personnel zay nyjereny fa raha miteny le olona ndao anova ravitra de intérêt général zay noho izany a ny afarany io a ilatsaka eny ny administrateur civile ilatsaka eny ny inspecteur de trésor ilatsaka eny rehetra ka ahoana moa lazany tsy ilatsaka rehefa tapakevitra ny rehetrarehetra ndao anova ravitra fomba ahoana ary zany le hoe ifehezana ireto tanora vo misandratra eo amin'ny tontolo politika ireto zay misandratra mantsy de ampangaina ho misy vondrona misy olona ambony olona mpanambola ho ambadika ny RCR efa nampangaina ho zany nisy ny candidat sokombavambahoaka nampangaina zany be ny tanàna nampangaina ho zany hoe olony ihany io vondrona ihany ny eo ambadika io ary raha zareo le tsy tia le fanovandravitra manao an'izay azo etretina koa nge zany fa mba tsara ihany mampatsiahatsika fa de verinareo ve fa voaka rama re olona rehetra manerana madagasikara mihetsika reo vola tahaka an'eoany masamy hafa nyty tolona teny de zao e mariko aminareo tony maralaza y sy mavoaka malagasy a masamy hafa nyty tolona itya ao anatina firaisankina no anaovana azy tsy hoe iny laza de iny ny andriamanitra hovavahantsika eto a ivavahana eto a de manaraka an'iny tsika azafaty fa tsy zay ny fanovandravitra tsy ny RCR no mila sandratra ambony hoe ianareo ny lohany tsy any mbola tsy any ny adevitra zao ny adevitra zao de hoe miara manaiky fesika fa hanova rafitra miantso ny ray aman-dreny tsika ny ray aman-dreny ara-drazana ny ray aman-dreny mpitondra fivavahana ny ray aman-dreny miaramila ny ray aman-dreny civily rehetrarehetra manderana madagasikara ka aza mieritreritra nareo fa olona anakiray de afaka hibaiko ny université rehetra manerana madagasikara fa hoe tsy misy saina daholo zany olona fa vola 75 000 marina fa misy ny manakarama misy eny ambakateny amitsika amteny zao mizara vola mba isiny guerre civile de rehefa nytaninao zany le tanora hoe fa avy taizy nareo avy naka vola atao iny vola anaovana guerre civile de mamaly izy reo rehefa anotaniny izy hoe fa inona zany guerre civile zay tsy mahafantatra zany fa guerre civile ony de rehefa tonga eny akianja hita eo ny atao za miantso le olona mandray vola efa natao an'zany tsika nandritry ny enimpolo taona zao ambakaina satria misy tombotsy ho azony olona matoy izy mame volanao raha misy olona anakiray samy teny fa nomeko vola hoe ndana ianao mitolona fa omeko vola de asay vo midénoncer atya fa anazy le tombontsoa raha za manakarama ianao ve de amoaka vola raha tsisy tombontsoa anao
am'ty ndray mitoraka tya itsika rehetrarehetra no miara mamoaka vola de isika rehetra miara mahita tombony ao reo mizara rano ao reo mizara sakafo saorana reny médecin bénévole na manolo tena itsabo ny maratra reny efa élan national zao no mitranga miara mitraka daholo nyvoaka malagasy ahoana moa ny ilazana fa azonao karamaina vola izany olona rehetrarehetra samy hafa ity olona tya samy hafa ny tolona hatram'izay a ny fanovana rafitra tsy fanovana olona fa isika tsy maintsy aka ao anatin'ireo olona reo ihany rehefa avy eo fa mba efa misy molona na lasitra apetraka hoe ity le contrat social raha ambesiny maro de alaina le olona de apetraka ao a de miova izy manaraka an'io lasitra io a fa hatram'izay io lasitra io tsy teo ka samy manao zay tiany atao ny mpitondra nandritra n'izay fotoana maro zay manitirika atao anatin'izay zavatra nlesanresanao teo zay lazaraza version raha ny situation misy am'izao fotoana zao a de tonga am'izay lazainao zay mihitsy hoe lasa fitadiavana olo fanovana zay rafitra zay le izy anisan'ny nandritra ny taona maro ihany koa ny RCR nivoen'zay atao hoe fanovandrafitra zay tonga ny fotoana am'izao fotoana zao a ary anisan'ny solliciten'olona be de be any anatin'ny tambazotra serasera any nividirana sy ny firotsahany lazaraza version antsihatra eny akany anao ahoana am'izay ary no paikady hoentin'ny RCR hoentina hiatrehana zay tolona misy am'izao fotoana zao zay satria fanovandrafitra zao no misy ny faritany efa manerina Madagasikara am'izao fotoana zao de mitany zay fanovandrafitra zay taloha le izy fitakina ny jiro sy rano de am'izao le izy mitaky fialan'ny filoham-pirenena fandravana ny CNI fandravana ny ACC efa reo institution zany efa takila daholo ny fandravana azy zay efa ataontsika hoe tonga am'le fanovandrafitra ahoana am'izay ny paikadin'ny RCR hiatrehana zay zavatra zay satria takiny olona ianao am'izao fotoana zao anampy azy hitarika an'izay tolo zay apiky kely fotsiny zay hoe ianao ve mety atao premier ministre dans ce situation le initiative hoe fanovandrafitra tsy zany ny telefônina olona ray tapitrisa hoe ndaonovarafitra fa zavatra efa naharitra efa ely izy io ary tonga saina ny olona hoe mila manaova rafitra isika noho izany a le fahatongavatsaina le conscience collective mipotra eo tsy ny RCR irery no miambo hoe izahay no mavita an'izany zavatra zany tsy mieritreritra koa izay hoe ndao zay ao atao voalohany fa mahafantatra fotsiny ny olona hoe izahay ny vohy fanovandrafitra de normal raha mitodika aty aminay etaetan'ny olona hoe ndao a tarito le izy amalin'le prime ministre raha io rafitra misy io de efa nanova prime ministre efa nanova gouvernement impiritsika fa mbola régime politika raya mijanona eo tsy manova ninina zany io a raha tsy miova ny rafitra efa fantatry ny olona raha teo ny position ny RCR fa ngamba tsy misy olona anytany tsony hoe ilaza ve de mety hivadika am'tolona raha nivadika ary zareo a efa ela no nivadika fa 12 taona zao mbola nivoizana zany ravitra zany ka mbola tsy nivadika mandrak'androany vavolombelona daholo nareo telo amy rahalahy reo mpanao gazety nareo a raha misy teny anankiray mifanohitra amy zavatra nylazaiko tao anatin'izay 12 taona zay de mba avoaila izy raha misy mifanohitra satria fitiavatanyrazana no nijoroana anisan'ny tsikaritra ihany koa lazaraza version tamin'ny taona 320 nadritra ny fifidanana filoham-pirenena efa maro ny olona ny andrandranao rehefa nivohy fanovandrafitra anao tamin'izany fotoana zany lazanao hoe fivadiana am'izao fotoana zao tadiavin'le situation ianao le zava-misy eto Madagasikara de milaza ianao zao a fa mbola mametraka an'le fanovandrafitra aloha tsy maintsy mbola nyrehetrarehetra mila tonga saina tsy midika ve zany ohatrany hoe miala andraikitra indray ny RCR amin'ny fotoana tena iandrasana azy efa nitaritana teny an-dalambe iady ny antony niemoranay tamin'ny 2023 de tsy ampy le isan'ny olona amintsika am'teny zao a ampy le isan'ny olona de anjaranao zany mamaly anao zay satsy anao le fanovana lalam-panorenana izay andriamatoa lazaraza version sao de any am'izay mihitsy aloha tokony ho atao zay vao miditra any am'le fanovandrafitra satria rafitry ny lalam-panorenana misy eto amitsika miteraka olana tamin'ny tontolon'ny fifidianana ny fandiny teto Madagasikara na mitrahana an'ireo mpitondro ireo ny mpitondra teto de tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana no nidirany teo amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana no ialany eo le lalam-panorenana mihitsiny a no mila azavaina aloha fa io lalam-panorenantsika io a izy amono milaza fa io no entina manorina firenena io hoe nentina manorina Madagasikara io lalam-panorenana tsy mamelanao na mamelanao iteny raha tsy afaka am'teny akory ianao tsy lalàna fanorenana zany io fa ny lalàna fanorenana de lasa mihitsy aloha tsika manangana assemblée constituante na vondrona fanorenana de le assemblée constituante fa tsy olona vitsivitsy no manangana le lalàna anorenana asa raha teny gasy angamba izy mazava be lalàna fanorenana izy ny anorina
de mila vondrona mpanorona zay ny atao hoe assemblée constituante de misy assemblée constitutive zany a manangana an'io hoe ito a noenty tahaka ny manangana association de mivorony assemblée générale de manangana tsy kelikely hoe zao ny fomba hitondrana an'io misy assemblée ve nanangana ny constitution io izay assemblée constituante zay a tsy natsangana constitution exécutif no nentina nanangana lalam-pandrenana fa nga zany fanao noho izany tsy lalam-pandrenana io tsy lalàna fana manorina firenena io tsy ny fampidiniana io terena fotsiny ampakarana olona eo amin'ny fitondrana esorona zany io a mazava ho azy contrat social convention sociale fifanekena samy malagasy ary maharitra le izy fa tsy hijanona amin'ny convention politique fotsiny anjaran'ny miaramila mandray fanapa-kevitra tahaka ny tamin'ny 1991 no entin'ny général Désiré Makavelo ilana tsiny manao ny anarana fa misy ohatra teo ny apitsika amin'lizy zany a de tonga any amina convention économique tsika sy convention sociale miovatra any amin'ny rafim-panabeazana ny rafim-pitsarana rendretrarehetra ny diniana fa tsy hoe ity le lalam-pandrenana de ny rafitra rehetrarehetra tsy misy miova fa de hoe le lalam-pandrenana fotsiny a de tsy voaova ao anatiny io système judiciaire fa institution vitsivitsy miova ao anatin'io a de mieritreritsika fa afaka anorina mbola tsy nanorina firenentsika raha ny tokony ho izy miala tamin'ny 1960 tsika de miala tamin'ny fanjanahantany de niakatra ambony latabatra petraka manodidina ambony latabatra tsika de mandinika hoe ho ataotsika hoana i Madagasikara vonina iaramonina ve sika miresaka an'izay convention zay ianao a ny fivoahana tamin'ny crise rehetra teto Madagasikara nisy convention sy fanarahana tao 31 octobre convention panorama 1991 2022 2002 tany à Dakar 2009 tany Maputo ary vao vetivety ara 2017 tamin'ny etsikiny 73 député nisy antsona hoe pacte de responsabilité verenao kely le sivy io mbola isan'ny feuille de route nanao an'izany convention zany fontsika politique hitany fivoahana crise politique régime zay resahanao zay fa zay miresaka système ao anatin'ny système social économique et politique taiza tao anatin'ny convention io milaza fa tokony ahoana gérena ny base toliara misy économique avy atao ny olona ngera manao convention zany dana avakio ny convention de Maastricht convention de Berlin nizarana ny Afrique telo volana nge zareo mivory eo izy ny menan'ity canal ty ato misy ilmenita ahoana ny gérentsika an'io ato misy pétrole ahoana ny gérentsika an'io efa ndresaka an'izany ve teto dikan'izay a tsy ampy raha convention politique zay mahasamihafa ny régime politique sy ny système politique rafitra politique daholo nefa ny anarandreo amin'ny teny gasy eo le olana ka nanova rafitra politique régime isika fa tsy nanova système politique rafitra politique système le système mampiditra toe-karena sy mampiditra socialy noho izany a manangana assemblée constituante sika anova nyty système ty fa tsy ty régime ty fotsiny anatin'ny assemblée constituante a misy efa nazavaina ihany izy io hatram'izay a hoe filan-kevitry ny olon-kendry io zany a ao anatin'io a reo le vahoaka malagasy soloana tena avy any amin'ny fokotany mapakatra makany amin'ny commune makany amin'ny district raha teo fa misy eo a reo solom-bava-bahoaka reo a de miakatra makany amin'ny région a iny a ao anatin'le filan-kevitra amboniny firaisankina-pirenena hitako daholo malagasy rehetra manangana indray tsika filan-kevitra amboniny toe-karena sy ny sosialy mapiditra ny secteur privé tsika mapiditra ny société civile mapiditra ny mpanakanto mapiditra ny journaliste ao anatin'io daholo ny solotena olom-bafidy ndresahako eto zany hoe manao fifidianana mihitsy aloha tsika ananganana ny assemblée constituante io fa tsy assemblée constituante tenitendrena hoe ndana nareo mivoreria tahaka natao tamin'ny 2009 de zay soratra anarana de voatendry tsy zay ny assemblée constituante CTCST fa le assemblée constituante eto mandalo fifidianana mihitsy aloha de voatendry ny solotena ny société civile secteur privé roa zay fahatelo azavaiko aloha izy fahatelo a mifiditsika assemblée constituante mifiditsika au conseil de l'administration na filan-kevitra ambony ny fitantanana raha-panjakana reo a ny fitsika ny corps rehetrarehetra ao anatin'ny administration publique ary fa efatra manangana atsika au conseil de la défense et de sécurité ahitantsika ny solotena ny mpitandro ny filaminana rehetrarehetra ary farany a ny au conseil de chef d'état misy an'ireo olona efa nitondra firenena
ny fomba fidianana azy tsy mitovy fa misy constitution ndray entina mifidy an'ireo de anjaran'zay gouvernement exécutif eo no mamaritra hoe zao ny fomba fidianana an'io le any amin'ny voalohany mamiangy avy any fokotany vao fidim-bahoaka suffrage universel iny any suffrage universel ny aty amin'ny corps de l'administration tsy azo politisienne fa atsoinao ny doyen de l'administration zany hoe ny administrateur civil amperinasa sady ambony grady no lehibe indrindra moa zany na be taona indrindra de atsoinao io olona io azo antoka fa tsy andany io na iza na izy ohatr'izay daholo any amin'ny corps rehetrarehetra atsoinao ny mpanakanto anangana ny fikambanany ary izay mandohetra no miditra ao de am'izay fotoan'zay régulariser ny situation daholo ny olona rehetrarehetra aloha de mifidy ny mpanakanto iny ny mpisolo vavanay mpanakanto atin'le assemblée constituante io ohatr'izay koa ny journaliste de ianareo mahana statut anareo de mifidy nareo hoe ity ny mpisolo vavanay am'izay ianareo raha isolo vavanareo le olona de tsy azo tapenana tsony hoe amin'ny anatin'ny syndicat ma tsy azo ny fanjakana tapenana fa ny solombavam-bahoaka tsy azo tapenana reo nefa misolo tena ny olona tsirairay satria lasa solombavam-bahoaka reo zany miditra ao anatin'io ao anatiny eo le solombavam-bahoaka efa mipetraka eo reo zany satria reo zany ny any amin'ny niveau district reo tsy ampy fa mila ampina ny commune ampina amin'ny fokotany ampina any amin'ny région lalampifitiana tsy vahoaka be zany eo amin'ny fokotany izy mijanona fa mandefa solo tena izy manko amin'ny commune de avy eo amin'ny commune memiena lisa fa tonga any amin'ny région izy mety efa tsy misy zato akory zany hoe raha alainao zao ny député tsika am'izao enimpolo am'zato zareo mahery kely reo mahana assistant parlementaire ataotsika hoe folo ampitombona folo ny enimpolo am'zato enjato sy rivo angeny mpampisolo bavambahoaka atsika petsika fa tsy inona ny asan'le assistant parlementaire le député ihany manendry anazy tsy mety sy zavatra zay ka raha reo enjato sy rivo reo soloana ny reto olo-mafidy reto inona maratsy an'izay de mipetraka le organe io misy mission zany iflankevitry ny olo-kendreo alaina ny olo-kendry rehetra manerana Madagasikara hoe aiza le sazy rehetrarehetra mafantatra an'izany daholo na iza na iza mafantatra ihany hoe ity olona dala ity olona manam-pahendrena izay aloha ny institution geza indrindra zany iambina n'le gouvernement provisoire satria régime préparatoire zany misy io fa tsy transition itsika mbola tsy tokony anao transition zany satria ny atao hoe transition de miala eto makato tetezana zay mahatonga hoe tetezana entina maipita itsika ne mbola tsy tato mbola tsy nanorona akory raha mbola tsy nanorona itsika no aka tetezana entina maipita de inona zany no ataotsika eo tsy mitombona akory ary le tetezamita tsy tetezamita zany ny resaka eto tsy transition fa préparation zany hoe latabatra boribory rehefa tsy anao ny filoham-pirenena ny vahoaka efa miantso tsy maintsy zay ny fomba nanganana fanjakana mba eritreto tsika efa dara eto tonga mandeha sambo de rendrika ny sambotsika de tsy maintsy vory aloha tsika voalohany sa tonga de aka fanjakana toky tsy maintsy mivory aloha tsika hoe izy daholo ary no atsona de mianatra mifanaraka isika averiko tsara mianatra mifanaraka efa mba ampy agnama zay le nentin'ny fo fa mianatra mifanaraka isika ka natelo volana aza io ngamo mila volany mivory samy miantoka posy ohatra ny ataony RCR samy miantoka posy de samy mitondra ny anjara brikiny atongavana moavin'ny taranaka tsaratsara kokoa raha fitiniko zavatra andresanao teo de hidritsika zany anatin'ny province sy région autonome zany hoe mbaleo tena zany ny afaka misy solotena afaka mireprésenter anazy raha resaka ianao teo hoe fotoana ihany koa afahana manomana zay rehetra hoe tsy ela be hoe zay fotoana zay tsy misy hoe politika aingakenganao kokoa afa le assemblée constituante préparetsika an'le régime vaovao makany amin'ny république vaovao fa afa ny gouvernemanta hitantana ny famahana ny olana social sy économique mandrapa mission ny gouvernemanta zany de anangana ty assemblée constituante ty ny olona nio mananova rafitra zany ny atao anatin'ity gouvernemanta ty tsy laza tsy avany laza tsisy idiran'ny fianakaviana eto fa olona niomana nianatra afaka anova rafitra raha ohatra ka tsy afaka manao an'izay re olona reo inona mo zany fa ny olona nianatra efa tsisy lana azy tsony ety amin'ny fireneny ity fa izahay kosa raha nitety faritra ary nampanao formation de mahita zay fa misy olona be lehibe afaka manangana amin'ny Madagasikara reny no avondrona tsisy idiran'ny resaka politika aloha eto
na de parti politika ary laza fa tsy ny RCR no amahaolana averiko tsara zay a tsy hoe any amin'ny RCR de RCR no toteny amahaolana no tsy miditra am'izay tsika tsy RCR no avitan'io de tsy vitana irery io fa isika rehetrarehetra mivondrona efa fantatra fotsiny zany aloha iza no initiateur na nitarika an'le fanovandravitra zany hoe efa mba manaiky aloha zany nyvahoaka hoe ianareo no nitarika le fanovandravitra nda natareto latabatra boribory efa misy ve fifampiresahana eo amin'ny Lazara Persson sy ny initiateur le fanovana am'izao fotoana zao le tanora anafinganana an'izay zavatra zay satria raha zay resahana zay de anisan'ny voizinareo ihany koa ny hoe partage de responsabilité efa mametraka responsabilité zany ianao am'le olona eny fotony de efa nisy ve fifanantonana tamin'ny Lazara Persson sy reo vondron'olona hoavy zany hoavy zany satria vao eo nge zany nisaotra an'izany zay de nisaotra ny mpianatra université nisaotra ny babasy ry Clémence sy ry Lelira Faralahy nisaotra ny mpanao politika ny député Rajerson nge teny nisaotra ny maire Mertsetosike nisaotra ny mpanakanty nisaotra ny influenceur nisaotra ny créateur de contenu rehetrarehetra tonga teny akianjy ahoana moa zany tsy afana mamondrona an'izany satria exécution le izy mizay mantsy zao ny endasany satria teo aloha teo matetiky malazainy olona hoe théorie be zany Lazara Persson zany mbola matona maro zany fa le exécution an'le makantsika ka makantsika fa rehefa légitimen'ny fiarahamonina hoe io ary a fa mety le fanovandravitra hoentinareo aorinan'izao fandaharana izao zay nge mahana indicateur anay rehefa mahita indicateur zay hoe majoritaire na maronis no mitaka ny fanovandravitra de rehefa tsika eo raha ohatra ka mbola tsy mitakiny any amin'ny province fa hoe esoro ny fitondrana de isoloa any rakotondray raha mbola izay aloha ny resaka eto a de tsy havitany ninony tsika fa rehefa mba tafita ary zay tsy mamaika hoe iazakazaka eo akianja eo fotsiny ianao nefa misy olona amadika an'le tolona ho amin'ny fizarana seza fotsiny azafaty tompoko tena efa misaotra be deabe anareo député mpanohitra izahay a ny teny hoe tsy fizarana seza no mamaky eto fa ny fianonany any akanja raha tonga zay fampiatsony zay ka ampiantso ny mpitondra fanjakana RCR nge tsy maintsy resaka efa fantatra nge fa ny ambony latabatra ny afaran'ny crise rehetra kinona moa manakana an'izany raha mampiantso ny mpitondra fanjakana hoe ndao ary ho farana le crise fa averitona mazava so de mieritreritra zavatra hafa anodinana ny tolona fa itya tsy misy atahorana fahafatesana fa hoe ny antony tsy hidinany eny fotsiny de noho ny amin'ny fandaminana ao anatin'ny antoko hoe partage de responsabilité izara zavatra eny ny RCR na ny gendarmerie aza omeny rano ka manina moa zany reo ny baiko anie ny ranondreo ka ny RCR neo modely hoe fampiraisana atsika rehetrarehetra ny tadiavina fa tsy ady atrano akory ianareo karamaina anao zany guerre civile zany tsy mahafantatra moa zareo de azavaina le izy ady atrano ny andikana an'izany de mitodika aminareo za efa ny karamaina ihany nareo atram'izay mbola io ihany any farim-piainatsika rehetrarehetra de tsy mba leo ve nareo mahita ny embouteillage natanynareo fotsiny resahako adiny telo vao tonga any amin'ny toerana anankiray tiana ho andehanana tsy leo ve nareo amin'ny alatra tsy leo ve nareo amin'ny loto fa ndao e zany le hoe entina tonga sainan'ireo manambonahitra mitafika malagasy tany amin'ny taona raiky amin'ny 770 nisy ny ministry ny folo alantady am'izany ny général Désiré Ramakavelo am'izao fotoana zao mbola tsy tonga saina leo anivon'ny tafika afaka mandravina mbola tsy vonona aloha zany izy am'izao moa to mbola fezin'ny mpanao politika raha zava-misy eny akianja zava-misy eny akianja ny fahafantarako aloha io moa zany tsy voatero hitovy daholo ny eritreritrin'olona rehetrarehetra kosa fa misy ao anatin'ny tafika vonona ka misy ao anatin'ny tafika misy ao anatin'ny gendarmerie tsy ny zandary rehetra koa ny mandray baiko eo ary raha jerevantsika ny any amin'ny faritany de go majanga toliary tamatava fianaratsoa efa mamela ny olona malalaka ilahatra mpitandro filamenana mbola tsy indicateur fa zany ka ohatrany hoe tsy point anankiray zany efa namametraka le hoe manaisitra n'le mpitondra eo fa ohatrany hoe tsisy miany fa raha eto Antananarivo aloha koa zao anisan'ny ka mety mitovitovy an'le any hoe le vokarama koa nge le mpitandro filamenana sasany igny nge tsy voatery hoe le tenena hoe ny ambakartie any voakarama misy koa eny ambakartie tsy manaiky mandray vola isorana be deabe azy reo misy foana karazany olona roa izahay raha nyteny zay hatram'izay hoe misy olona dala ato de misy olo-kendry de isaky ny sehatra rehetra ahitana an'io na atao anaty RCR nareo mety ahita an'izany aty misy endry de ty misy adala resaka indicateur ianao teo misy irany sary erak'izay hoe
valala be mandry rovina vo valala be mifo fijerinao azy efa mifovy mivoaka malagasy efa mifo mivoaka malagasy eo tsika zao ny zavatra nyrasany sisa de hoe niarina tao mpandrina izy de miandry ny direction hoe de hianatra sa de asa sa de anao inona de zay no anazavana hoe makany amin'ny fanovany-rafitra tsika zany rehefa miala eo mpandrina ka ny fo de hoe ndao anova rafitra lazaraza version ve l'homme de la situation fiderinao azy anjarako mamaly an'izany toky tsy afaka miteny an'izany a aleo ny voaka malagasy ny mamaly an'izany raha iza zany a zay nanamboarana ako nge tsy fantatro e miny afantarako nafatarapitso tsy nanamboatra anahy zany de tsy afaka mamaritra ny momba anahy ianao ny afaka mitsara na izaly izy na tsy izaly izy zava-misy am'izao fotoana zao lazaraza version efa nisy tany amin'ny taona raiky amin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo taona roa sy roa arivo taona sivy sy roa arivo taona dimy amby roapolo sy roa arivo tsika am'izao fotoana zao isaky ny isy fanovana filoham-pirenena vaovao zany akatry ny fitondrana de tsy maintsy misy krizy mandalo crise politique tsika crise économique crise ara-tsosialy am'izao fotoana zao efa misy n'izay politika matipaika zay hoe fanamanarina zay iaingana ny RCR am'izao fotoana zao ialana ma le fampanantenana pokaty zay efa nisy teo satria ny olana tany amin'ny roa sy roa arivo mbola atria atsika am'izao fotoana zao ny olana tany amin'ny sivy sy roa arivo mbola iaina atsika am'izao fotoana zao zay ny anamafisako fa tsy mety raha convention politique ny voana am'izao satria le crise teo a économique sociale politique de rehefa mivory tsika mamahazy de politika fotsiny novana de tsy mivaly économie tsy mivaly socialy tsy mahafianao an'le fipetra contrat zay fa amitindray mitorako ty tsika crise politique économique socialy rehefa mivory tsika de resahana tsirairay reo zavatra reo raha ny RCR ndray no anontaninao a de manana vahaolana izay mety tsy hoampy io tsy tonga lafatra io fa manana vahaolana izay hoe niomana izay a hitondra firenena azo vahana ny olana nanao ataoko hoe tsy zato isanjato fa mba hatrany fitopolo isanjato a mba misy vahaolana azony RCR hoentina misy antoko politika be deaibe koa eo ho atsonay renika ndao ary a aiza le fanovana entrehetinareo a de jerevantsika hoe mitombona sa tsy mitombona satria mety misy mitombona koa ny anay a mety misy tsy mitombona fa fiarahamonina io de fampidinina avoaka daholo ny any aposy rehetra ity ny ana ny volako ty ny volako inona ny azon'io rehefa mivory de fantatra zay fa tsy hoe le vola ty aposiko ihany a no avokako de afaka hiteny aminao hoe mavidininy ty nefa mbola misy manana mihoatra no iza zany ambadika any ka mila avoaka daholo zany a ny any amponiny tsirairay fa ny RCR manana vahaolana raha hitra problème sectoriel tsika de amahaolana par secteur tsy hofandrika ve zay fisokafan'ny RCR ny toko politika aby zay satria raha le toko politika eto Madagasikara efa misy anjatony izy ireo nefa toko politika azo isaina amin'ny ratsan-tanana ilany no taona ataontsika hoe actif raha iantso an'ireo toko politika hafa reo tsika ao anatin'izay fifampidiniana da tapitra tsy hofandrika ve zay zavatra zay satria misy mpanao politika eto amintsika hitady toerana ny tanjona fa nianatra ngeza iadia amandrika anaynao ahoana moa raha tsy voavidy voly zay nandritra ny firy-taona ireo manam-pahaizana ataony atin'ny RCR fotsiny teny ekonomy misy roanjato ny mana doctorat niomana nge zay de ahoana moa ny teneninao fa raha olona roanjato reo de ho azona ambakaina aminao hoe te tady seza ianao nge vao miresaka amin'ny RCR de anontaniny hoe inona aloha ianao gauche droite inona dolidoly a ny ao anatin'ny mieritreritra ao inona ny idéologie anao raha vao misy zavatra tsy mitombona eo de va tratra nge ianao zay ny ilana olona nianatra mitondra firenena ny problème zany raha tsy nianatra ianao a de misy mahay manao lainga tsara lahatra avy any de mino anao fa iva problème de mino anao fa hiakatra paradis androany ka tsy zay le zavatra resahantsika eto rationnel ka ny olana ne ary olana mivoaka malagasy mihitsy ty a mahay miresaka be nareo mpanao politika rehefa tsy eo amin'ny toerana diso velo le zavatra resahana rehefa tonga amin'ny toerana de miova am'izay le satria le voafehan'le rafitra miova am'izay ny mpanao politika ka zay le voafehan'le rafitra le rafitra nge ny diso hoe na mahay mamindra raha zany akoho izy ny taolo rehefa sendra safa solafaka ihany ka normal ke zareo raha iovaka eo ambony safa avy eny akoho ny mandihy de tsy solafaka fa zay tsy akatra ambon'le safa fa zay ametraka toerana ahafahana mistabiliser n'le pouvoir zany hoe raha izay miakatra eo zany a de efa fantatra fa efa miala teo aloha le safa ka hiteny ianao hoe mamita bahoaka sy ny rehetrarehetra azadino fa io nge hoaty sy mpanao politika rery mpanao gazety mpanao politika mpandraraha ny rehetrarehetra nefa potika le toetsaina vokatry le rafitra ka rehefa miova le rafitra de miarina moramora le toetsaina satria ao anatin'ny rafitra ny toetsaina ao anatin'ny rafim-piarahamonina
misy ny olombelona de ao a ny misy ny rafitsaina zay ho apetraka hoe zao nitondratsika ny fiarahamonitsika de miaingy amin'ny kolotsaina malagasy ohatra raisiko foana iny hoe raha sitsika soratra eto hoe aza manao maloto eto fa tsy azo ataony manao maloto eto dina de mirivo ariary asiana soratra ato hoe fady amin'ny manao maloto de apetraka aminareo lahy ny fanontaniana izy no efikasy le fady sa le hoe aza manao maloto eto mba tiako le fady zay ny atao hoe kolotsaina tsy nampiasaitsika ny kolotsaintsika nanangana rafitra de tsy haitsika mamindra ao anatin'le rafitra satria rafitra ny bataina avy any ivelany io de mandehana ao anatin'io nareo ka ahoana moa patalohan'olona ve no anaovanao kiraron'olona ve no anaovanao de hainao ve mamindra ao anatina kiraron'olona zay fotsiny amin'ny fomba hoana zany le hoe ahafahan'ny olo-pirenena tsy ho anaiky tsoa olalaoviny ny mpanao politika rehefa fotoam-pifidianana tonga eny ambany tanàna tonga manao tsy fanao eny mihitsy ny mpanao politika fa rehefa mahazo an'ilay fahefana de hodina fanina avokoa le zavatra nampanantena iny fa efa zavatra vovolavola tany zavatra tsy hitahitan'ny olona tsy lara-pamena amin'ny olona no tanterahanareo mpanao politika rehefa mahazo fahefana apetrao aloha fanontaniana apetrao aloha le fanontaniana am'le olona tonga eny aminao raha vao tsy misy foto-kevitra izy fa volany avoakany de mazava zay fa olona anadalanao izy zay satria izy matao mamoaka vola de misy famatsim-bola ny mahasamy hafa nyty tolona itya de tolona tsy misy mpamatsy vola zava-dehibe zany ao anatina firenena anankiray rehefa tsy misy mpamatsy vola ny tolona de tsy voavidy vola zany le olona rehetrarehetra amin'ny tolona reo fa raha vao le olona ny misy hoe ty misy vola de ndana makary mikisakisana reo fa tsy hevitra ny voiziny fa te hitaingana ny tolona indray izy am'izay fotoana zay ka zay ny mila tandrematsika le olona nitary tolona hatram'izay a misy mpamatsy vola ka raha midiny eny ary izy de efa fantany hoe misy miambina izy misy gardakoro izy misy ndraidraiky mivola misiko fa nitakalony avy eo manahoana laza raha midiny eny tsisy gardakoro de manohitra am'izay ny olo aza midiny eny ianao be deabe nge mangataka hoe midiny de be deabe koa ny mangataka hoe aza midiny ianao fa tsy afaka miaro anao zay satria itsika tsisy mpamatsy vola so de le mpamatsy vola hatram'izay indray no hitifitra anao hatramitanga daolo zany de mandanja lany zay ao anatin'zany a fa mba miangavo voaka malagasy fotsiny zay mba hicomprendre hoe atakatra hoe hipetraka ny fifampitokisana eo amitsika raha natoky anay nareo tao anatin'izay nambe folo taona zay fa tsy nivadika izahay ahoana moa zay ny amin'ny fotoana hitsangananareo rehetrarehetra malahelo zay mahita nire tanora hiarany erisetra nisy zazalahy farany teo a voativitra amin'ny sofina ahoana moa ny amadiantsika an'ireny ahoana moa ny nihina amikipy mandoana ny fahatolany ny tsirara taty amin'ny faritra Andranoro moa iny Ambohibao Tanoany zany hoe tena tsy azo ekenany hoe ivadian'ny eritreritra tampoka indray satria ny idéologie de consciencisme na fahatserovan-tsaina ny olona ao anatin'ny erisera zany efa mahatsiaro saina hoe atreto ny mety atreto ny tsy mety satria zay le fanabeazana ao anatin'ny antoko izay fanabeazana zay no bataitsika alefatsika ny avoaka malagasy ity ny mety de ity ny tsy mety fa raha androany ianareo tandro filamina androany ianareo mpanao politika anakarama olona ampiady atrano malagasy so de mba le olona maty rehetrarehetra manomboka ny ara-pitso hiverina ho tonga ny antranonareo any ny ariva malagasy ianareo matakatra zany tiako tenenina zany fa mba mafy ry zareo no mahita an'ireny fahatolona reny ianareo ane mety mbola tanora satria eo amin'ny telopolo taona eo reny miaramila reny hatramin'ny efapolo taona mbola tsy lehibe zany zanakareo fa raha-pitso ny zanakareo sivily azo antoka fa tsy ho maharamila daholo aloha ary isy kelikely eo de tolona indray tsika afaka 5 taona 9 taona raha tsy miovany rafitra mitody ry zareo tsy misy anareo manao azy ilaina ve ny fiarahamoniny resam-pirenena communauté internationale amin'ny mety ho famahanany zao crise eto amintsika zao ilaina zao tontolo zao tsy misy olona azo ailika na iray aza amin'ny fametrahana rafitra fifanaikiana no atao izany ny communauté internationale mahafinaritra tam'tindray mitorako tya tsy misy fambatsim-bola avy any ivelany ny tolona tonga saina koa zany communauté internationale hoe ny fo tamin'ny torimasony any malagasy zareo koa nge malahelo reo olona miasa eto reo ange tsy de eo olo ratsy daholo de mieritreritra hoe anisy ratsy ny gasy misy manapady gasy be deabe reo misy tena tiany Madagasikara nge reo olona reo ahoana moa izy ny tsy ilaitsika
aza jerena ilaina azy mpandamina ve sa afaka miteny izy nympotona fanjakana amin'ny mahafirenena vahiny azy afaka miteny izy ny gendarmerie amin'ny mahafirenena vahiny azy hoe misy limity amin'ny lalàna iresam-pirenena hoe zao ny fandravana hetsy-bahoaka fandravana hetsy-bahoaka ve izy fisikirana vavahadin'olona fandravana hetsy-bahoaka ve fitivirana bomba lacrymogène any anaty tran'olona fa nga misy vahoaka ao anaty tran'olona sa averina ny définition teo vahoaka fandravana hetsy-bahoaka ve a ny fitifirana lacrymogène anaty hôpitaly misy lalàna ange zany fa mitodika aminareo miaramila tsy fantatry moa ny antony ny mahatonga an'izany zavatra zany ho ekeny reo olona manamboninahitra ao ambony rehetrarehetra ao azo antoka koa nefa misy olona tsy manaiky an'izany am'ireo manamboninahitra reo fa averiko indray mandeha so de ny olona maty ny vononareo ny tifirinareo iny no tonga ny antranonareo rehefa ariva ny andro aizary zany ny tokony ametrahana anreto hoe any amin'ny sehatra iresam-pirenena reto fiarovana ny zon'olombelona eto am'izao zava-misy eto Madagasikara zao ny raisam-pirenena dia tsy afaka manao nininona raha tsy miakatra latabatra boribory ny gasy ny mahasamihafa ny titolona ty izy a dia nitolatra amin'izay a misy mpamatsy vola dia ry zareo a no mitondra ny dinika makany Dakar makany Maputo makany Gaborone makany Johannesburg mandeha ran'izao tontolo zao dia atsoina mpanao politika dia rehefa mba mahazo hotely sy indemnité kely mandeha makany Maputo a dia mivory dia izay tapaka avy any no bataina hoe ity ny fanarahana tsy izay le resaka eto azafady tompoko eto Madagasikara no mandeha ny fifanekena atao hoe convention d'Andas be convention de d'Atira be convention de Maeva Tanàna convention d'Antsohi convention de Toliary misafidy anaran-tanàna anankiray tsika anaovana convention dia eo tsika mifampidinika dia amin'izay fotoana izay a Moramanga zao ny anahy mieritreritra taono betsaka maty indrindra ta 1947 rehefa mba mandalo any 29 marsa tena tsy afenoko rehefa malahelo a tena malahelo satria lasa fety le 29 mars spectacle etsieroa maty le mémoire collective mila redémarrer zay zavatra zay dia ndaotsika nao convention da Moramanga de Moramanga zafady dia antsika mifampidinika misy toerana anankiray a midinika eo tsika dia mandeha ihany le fifampidiniana ny gouvernement manao zay mahana problème en délestage mahana problème social mahana problème économique manao ny négociation amin'ny opérateur rehetrarehetra mba hisiny stabilité ny opérateur tsy manao politika mpanao politika tsy mandraraha samy manana ny toerana misy azy dia tsy mifampatahotra fa izany no rafitra maty hoe le opérateur matahotra hoe victime izy amin'ny ataon'ny mpanao politika dia lasa izy mametraka olany amin'ny administration rehetra any dia mandeha ny corruption noho izany a izaha dia mametoky fa za tsy andraraha raha misy orinasako hoe analy izy dia maty zany zavatra rehetrarehetra zany tsy andraraha hitondra firenena dia rendre service zany hoe service public omeko anareo mpandraraha malalaka ianareo a tia ny lalàna ifanarahantsika zao ny hetra ifanarahantsika raha misy mitaky mihoatra an'io na taraiky ny service public dia teneno za fa osaziko le mpiasa-panjakana ianareo mpiasa-panjakana kosa isika amin'ny administration rehetra taandremo sao dia mandraraha fa concurrence déloyale zany dia ny dossier tsika no mandeha aloha dia ny opérateur miaka fotsiny rehefa marché tsy tiatsika zay vao metsika an'lay opérateur be dia be nge mpiasa-panjakana manao prestataire ny mpanjakana zavatra tsy azo atao zany a amina firenena normal mety be dia be no victime amin'izany fa zao didio tsara fa namanam-bola tahaka n'inona azy ianao androany tafita ny zanako alefa anao any an-dafy tsy maintsy iverina eto Madagasikara izy amin'ny fotoana anankiray hoe io fa mikorotana ambony ambany ny fiarahamonina eto ka na manam-pahaizana be izy avany sy manam-bola be na iverina eto ara tsy vitany odiaiza nefa noho izany tsy ilaina avy makany an-dafy raha ratsy ny eto rehefa tsara ny eto zay vao ilaina ny makany dia mba miverina eto rehefa avy eo fa raha pitentsika ny eto fa hoe manam-bola dia lefa any an-dafy dia rehefa avy eo a nga haritra firy-taona verina eto koa rehefa miverina eto anao a bordel ny transport bordel ny hôpital bordel fanabeazana bordel nrehetra nerveux isanandro stressé a maty any ianao le olona tetondray aza nahita tombony kely satria izy efa zatra bordel efa imezany fotsiny ray anao zany fa ino ty fa mety aminay eo noho izany a nahazo tombony ray aza le olona tsy nylefa efa zatra lomano anaty maloto izy ianao vao miditra eo a dia mioaka mandoa ianao raha mizay raha tsy fantatro a fa ianao moa zany hoe amerina le kolotsaina malagasy zay aloha anatin'le fanafandrafitra
tsy fantatro na lazaraza verson mahatsapa fa anatina fanatontolony tsika izao manafika be mihitsy le kolotsaina avy anyvelany ary manimba ale kolotsaina malagasy isan'ny mahavery an'io fomba mampanao sy fomba fisainana malagasy io ahoana ny anarenana azy zany zay le fanabeazana zay le ravi-panabeazana ny ravi-panabeazana dia ny kolotsaina malagasy no ampitainany ianareo hoe efa nahita kolotsaina sakalava nampianarana tany an-dakilasy kolotsaina antakarana kolotsaina antandroy kolotsaina tsimiety ny kolotsaina antemoro ohatra tsisy an'izany anketeo dia normal tsika raha mora tafihana satria tsy nampianarintsika ny zanakitsika hoe io ny kolotsaintsika ka raha tonga ny olona avy any dia misokatra tsika fa tsy manimba ny tsika fa am'izao tsika misokatra nefa tsy manana ny tsika normal anketsika raha maty potika eto tsika ary zao tontolo zao mikorotana efa manomboka tsy manaja lalàna iraisam-pirenena intsony raha variana isika ka tsy manao varafitra isika ary arotintsika ny fahazotony reto tanora ireto raha tsy manao varafitra isika ilefa makaty reo raha misy ady ny sinina nge misy 1 milliard 200 ny indiana misy 1 milliard 400 ndao ataontsika hoe le 400 millions ny Inde fotsiny zany no mikisaka eto itsika 30 millions olona ka efajato ifaninana amin'olona 30 resika tsika raha miady zany efa tsisy tsony droit international noho izany ny omantsika hoe ndao occupena ny tantsika ndao ambolena ny tantsika hitodika amin'ny toekarena hoe hitodika any amin'le maro anisa dia makany amin'ny tatsatsika miezaka manarana ny toekarena raha ohatra ka le gouvernemanta am'izay zany hoe inona ny mission'le gouvernemanta toekarena atodika any amin'ny maro anisa dia miara-miasa am'izao tontolo zao isika dia produit fini ny avoakatsika zany hoe eto ihany koa ny transformation eto matière première eto ny transformation zay tsika vao mivarotra miditra amin'ny secteur tertiaire raha tsy zay tsy tafavoakatsika aiza ho aiza ary zany le tokony ametrahana n'ilay hoe mpandrarà avy any ivelany mpiara-miominaniko amin'ny Madagasikara aiza ho aiza no ametrahana le mpandrarà malagasy hitrandraka n'ilay arena misy eto zay tsy voafehintsika nge ilazaka olona zay ny fiainana ianao ve moa tsy mamokatra brosy nify akory dia bloqué anao ny marché extérieur hoe zay tsy namoantsika mavita brosy nify eto ohatra noho izany tsy brosy nify daholo tsika rapitso raha tsy avelantsika ny hiditra eto ny mpandrarà avy any ivelany noho izany ezahantsika ny fanarahana amin'izao tontolo zao misokatra tsika fa faritatsika aloha ny lalàna zay le convention nationale faritatsika aloha ny lalàna ho ny tany ahoana ny fihezatsika ny tany mba tsy ho lasa n'izao tontolo zao fa mahazo miditra eto zao tontolo zao ny olona nge zareo mitady voly misy malagasy mandrarà ny ivelany any mieritreritra hipetraka any ve moa izy mba mahana fitiavan-tany lazany koa nge re olona rehefa tsy hoe zay ho any Madagasikara dia hoariny any daholo ny miavana sy ny rehetrarehetra non miverentsika maha olombelona fa olombelona ohatratsika reo dia mba mitady intérêt izy ino moa madiso azy raha tonga aty izy hoe mahay manamboatra ndao ataontsika mahay manamboatra telefôna izy dia za anamboatra telefôna any aminareo dia mba harovinareo za tahotra nge ny any mpandrarà isaka ny 5 taona 1 taona dia avyntsika hanafika le mpandrarà malahelo nge nahita ny tsaina molina nravaravaina reny dia eritreretintsika ve fa tsy marary le mpandrarà reny izy zany ny sa ho avy eto na mitsangana azy ny gouvernemanta nefa tsy miova ndrafitra dia mieritreritra ve ny gouvernemanta zay premier ministre hitsangana eo fa afaka iantso mpandrarà tena mba miconseiller sy manolo-tsaina zay olona mieritreritra nahiditra anatin'ny gouvernemanta tsy misy fanovandrafitra eo za efa hitanareo ny esaikiny teo aloha rehetra tsy hoe adala daholo akory reny olona reny fa hitanareo fa tsy naomby zareo ianareo zany zao ny tena hoe mafy be mihitsy hitondra fanovana eto am'ty fireneny ity nefa tsy hanova rafitra adresy fotsiny ataoko exemple rehefa marary ny olona dia antaniny dokotera aizany marary ianao dia raha Madagasikara no antanina aizany adresy nareo toelona ve mbola manana adresy efa tany 90 any 90 no tsy mampiasa adresy postale ntsony gasy efa tsy tonga any antranonao ntsony convocation CPE BPC bac aizany adresy ka raha miantso ny pompier hoe aiza misy an'le tranomay dina ny avalinao tsy hitanao hoe aiza le izy maka repère fotsiny etra am'le casse point anao no mivily dia aveo anao mivily dia manisa casseur de vitesse anao dia eto anao mivily ngazany adresy tsy mahana adresy tsony isika aiza zany no tsaboana raha olona marary tsika zany dia miteny le dokotera aizany tsaboana dia mamaly le marary tsy fantatro le marary ana izay problème na rafitra io ka reo hitsangana hiditra eo anaty membre du gouvernement mafantatra an'izany hoe tsisy adresy eny tsika dikan'izay maty daholo ny administration rehetra
tena rehetra zany fa tsy akanavaka na fanjakana malagasy nga mampiasa posta fanjakana malagasy ke mandefa taratasy any velona tsy mampiasa posta tsy azo ny antoka hoany ny posta nefa anazy le posta antanio mpiasan'ny trésor ny zany a efa fantany fa tsy mahombotsony a ny administration rehetra izany de mireconnaître an'izany ka mafy be zany le olona na mana triple quadruple doctorat tsy manino miakara eo ndray ary fa miakatra anareo afaka ray volana ro volana mitindro hoe nitolona tompoko tsy mijanona izahay raha tsy manova rafitra afaka ray volana ndray nareo a soloana olona hafa ndray gouvernement teo aloana reny eo voainga natsangana raha ny fehizana ndray torinasa-panjakany reto zany manahoana indray raha ho an'ny RCR misy ny jirama hitatsika io misy ny airmady ny télécom dia efa lasany tsy miankiny zany ny orinasa-panjakana zay mijoro dia gabraraka avokoa ny fitantanana azy rehefa tonga amin'ny fitantanana ny firenena ny RCR amin'ny fomba hoana no amirenana n'ireny zavatra ireny ho an'ny fanjakana tsy hidirany sehatra tsy miankina anapiko an'izay mifandray amin'izay nilaza ianao teo mitsika sehatra ihany avy any ivelany satria misy zavatra ny ilantsika azy ireny amin'izao fotoana izao reo orinasa vahiny na mpitrandraka io na mpamokatra dia nisany atao hoe kely indrindra ny ampambola miditra ny anatin'ny kitabolam-panjakana okitiana ve zay zavatra io ary hompahafantarina amin'ny beson maro hoe zao ny convention ny fanarahana tamin'ity orinasa ity zao ny tamerina andraikitra ho ataon'ity orinasa ity raha misy tsy fantaterahana io azo roahana aveo io orinasa io dia ahoana ihany koa namafisy Michel teo ahoana ny ampiroboroboana amin'izay le orinasa malagasy amin'izao fotoana izao satria nilaza ianao teo hoe ampefa produit fini amin'izay no avoakatsika fa tsy le produit brut atsony mamoaka tsika dimanjato dia mividitsika dimiriva rehefa aveo ny fanjakana raha mbola atoato tsy afaka ny hoe tonga dia andraikitra fandrarana zany fa mbola resaka sosialy aloha ny azakazahana noho izany a tsy mbola manana kapasité an'izany tsika hoe ataotsika irécupéré tsika fa tsy mety raha teo zany ray olona ange nampiasa vola atao koa mbola mandalo convention koa zany hoe ahoana na afaka manangana koa nge fanjakana raha tianangana fa manino momby tena ny olona afaka manangana fanjakana hoe ndao ary ny poste no ampiasaina avadika poma zany io a dia poste malagasy dia io ny compagnie téléphonique ny malagasy azo atao nge zany tsy misy manaka zany dia avy aloha ifaninana eo be sy ny maro avela malalaka zany ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe hosakanana indray ny olona dia metraka nationalisme indray tsika araka ny fiteniny président Ratsiraka zay hoe nationalisme exacerbe be dia animba zavatra indray zay zavatra efa expérience ny lalovana mantsy zany fa tsy naombotsika noho izany le lalàna hodiniana ametrahana n'le fomba fitakiana hetra sy ny avantage fanjakana ahafahana rendre service na manome tombontsoa ho an'ny service public izay no mila faritana satria reo mpandrarah reo a efa fantany hoe maty le rafitra vao manangana entreprise izy dia mametraka olona ray izy amin'ny fitsarana dia ray izy amin'ny impôt dia ray izy amin'ny douane dia ray izy ry amin'ny domaine dia mametraka olona tsirairay izy mora kokoa zay noho le mandoa hetra satria raha andoa hetra izy ka namaloa hetra zato isanjato ary izy dia tonga indray mpanao politika nareo misy nanara-dalàna fa zao dia mila vany ny mpanao politika satria hitsetsitra ny orinasa io izy zay le problème ka tsisy tsy ny mpandrarah zany fa ny akamaroany io zany efa tsy mandoa hetra tsony fa tonga ny mpiasan'ny impôt nitaky aminao izy manome 3 millions ariary nareo dia milaminy eo na 4 millions ariary dia zay no mahatonga le mpandrarah zatra fa rehefa apetraka ao ny fanekena hoe ny eny ary izahay service ato amin'ny administration publique anao ny asanay zay zay mpiasan'ny impôt mandeha manao raquetage na mitaky vola man'olona amin'ny anarany tsitsitsy an'izany tsika ka zafady le tompoko non ny zava-misy zao midina andalambe ny olona ravany gouvernementa saint Christian ny filoham-pirenena moa mbola io afaka omenao ve ny kisarisary zany tokony hitranga aoriany zao na hoe anatiny zao zava-misy zao efa nazavaiko teo ihany zay raha akaiky indrindra zany inona zany satria misy olona miantso eny andalambe hoe miala ny filoham-pirenena raha mbola iziriziry moa filoham-pirenena eto dia mitodika manokana amin'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina fantany raha teo zany RCR zany fa tsy mbola nieritreritra ny misy ratsy an'izany filoham-pirenena zany nanao ny filoha-tsiranana nanao ny filoha Ratsiraka nanao ny général Ramanatsoa nanao koa ny filoha Zavy Albert nanao ny filoha Ravalomanana vitany koa ny filoha Rajonary Mampianina efa navita zay vitanao ianao efa nampiomana izay fa rafitra io izany miverina makany aminao io raha sanatria ka tsy maka fanapahan-kevitra tsika anaova rafitra za manokana Andriamatoa filoha
de tsy maniren'zany hoe exilé politique ianao tsy maniren'zany tsy mieritreritra ny amoaka anao tamina rehefa hiditra eto Madagasikara ianao tsy maniren'zany tompoko misy vahoaka nefa eto manery natongavana am'zany zavatra zany antaradio za mba mitodika aminao Andriamantofiloha ndao iresaka de ndao anovaravitra tsy misy eritreritra ratsy eto na kely aza tsy anao ny problème manay atao anatin'ny RCR rehefa nazavainay zay ary natezitra olona maro be lehibe zay eny misy zavatra tsy mety eo ao anatin'le fitondranao mety ho fanainina le izy mety tsy ho fanainina fa zay mahita hoe rafitra le problème tsy maintsy miaro teny ianao vokatry ny rafitra nandehananao hatramin'izay io any tsy responsabilité ny président Rajoelina ange no napoaka an'izao crise zao fa nisy olona manodidina anazy mandrangitra n'le vahoaka atongavana amina crise tezitra angeny olona maheno an'izany hoe mpanao lalàna ianao tsy maninona nadikena aza ny lalàna mararaka izany an'le vahoaka ianao mpanao lalàna tsy maninona mihitsy nadikena aza le lalàna de mijabaka tokoa ny mpitondra fanjakana hoe tsy maninona ho nadikena aza ny lalàna disy fe zany le filoam-pirenena am'izay lafin'izay zany délestage zany ane efa teo hatramin'ny Andriamatora Rajoelina mampiana tany aloha tany hatramin'ny Andriamatora Valomany efa tany ny délestage fa maninona ny taminao de zay nataon'olona motif anesorana anao noho izany efa problème efa teo io fa endrena re tompoko raha zay mba heritreritrao anasoa Madagasikara zay inoko fa misy an'izay ao ny abeany tsy fantatro mba nisy initiative atao ndao tsika anangana rafitra vaovao satria izahay tsy mieritreritra ny anao inona nanao inona anao fa ho voataziko ve ny afanapon'ny olona mahatonga an'ireny zavatra mitranga eny arabe reny noho izany mieritreritra hitondra firenena de tsy mieritreritra ny nisy ratsy an'izy aniza ianareo efa chef d'état rehetra maromaro nareo nio azo atao re tompoko no miresaka raha ohatra ka mbola tsy hitanareo fa tena hitahitam-bahoaka tokoa io mitranga io de toy izy ary le iverinareo fa mety fa za miteny anareo fa na oela na oaingana de makany ny faharavany io rafitra io izao zava-misy zao ianao zany manaiky raha tsy mifilo Rajoelina zao le andao lazaraza version ndraiky ifampidinika ina moa maharatsy mifampidiniana averiko indray mandeha nidika hoe fampidinika tsy nidika hoe ifanaiky eo eo hoe fa manaiky iah zany matona anaiky nanantona tsy zay le izy fa alefa aloha le fampidiniana ataovam-biblika raha ohatra ka atahorana ny azoko antoka fotsiny za tsy amadika mivoaka malagasy matoa zany manaiky de aoka ny voaka malagasy atoky fa efa tsy namadika hatramin'izay matoa tsy manaiky zay fampidinianao de misy antony hoe zany matoa tsy manaiky efa mba niantso anao ve izy na ny ekipa sarotra aloha mamoaka secret ohatran'izany satria firenena andresahana raha misy an'izany mantsy de misy an'le ekipa ndray mbola tsy hofaly ihany koa azadino fa na te hiala aza ny filoam-pirenena de misy olona ao mahazo tombotsoa am'le rafitra mbola tsy te hiala ihany koa ka raha ohatra izy ka mieritreritra ny anao an'izany ka ho avoaka ko hoe te mieritreritra anao an'izany izy de hovonony fotsiny zay mirahalahy de miara maty zay de rava le vahaolana eritreretina na izana izy maty ange ao anatin'izany noho izany misy limite zany amin'ny mampitondra fanjakana ny tena raha hoe mieritreritra hitondra de misy limite hoe misy olona tsy afapo ato misy olona tsy afapo ato tsy eona mihitsy ny etaetan'ireo olona anakiroa reo fa tsy maintsy ataonao nefa milatsaka hovoana hoe mitondra firenena ianao de mitondra fandamina noho izany tsy pour tsy contre ianao fa mijery hoe ahoana ny voana amin'ilay crise ka zavatsarotra ny tenenana aminao hoe io izy fa niantso anay izy avy io nareo fa tsy zany nge tsy fandresena nge ny tadiaviko hoe nandresy zany fa niantso izy tsy zay nge le tadiaviko tsy fandresena ny tadiaviko hoe zany nandresy anazy aloaloha azavatsara le resaka fa tsy any am'izay ego zay hoe za zany mafiteny no tsy zay le RCR ahoana zany le hoe amerenana ny atokisany vahoaka malagasy ho anareo mpanao politika mamerina anazy nge zay io matoa zay tsy mivadika mame modely zay io le mpanao politika nge raha ohatra koa namitapitaka sy nisan-karazany mbola rafitra koa nge zany sarotra nge le rafitra misy atsika sarotra be le izy de na mamindrao azy ianao de voateranao hiaro ka ianao zany assistant parlementaire ohatra de raha le député anao ndana mba ataovy zay arovan'ny olona atsika fa mafimafy ty tolona ty ianao zany mivelona aminazy any aminazy ny karamanao andevy ianao sa tsy andeha na dia tsara velona tsy fotsiny ary ianao de eny ary fa lasa zany izy le député zay nge masarotra be an'le izy fa le rafitra mihitsy no problème
mba tsy efahan'le député manao an'izay tsony ahena ny poids ny mpanao politika ao anatin'le décentralisation de manangana ny filan-kevitra ambony olon-kendro itsika de io ny manaramaso ny mpanatanteraka rehetra any amin'ny base satria lasa misy parlement communal io zany na conseil communal de misy parlement régional de misy au niveau district le député efa eo reo ange olo mbo fidy reo nga reo azy tsinitsiniavina tsy aztsika tsinitsiniavina reo tsika tsy hoe andeha analan'ireo akory ny atao tanjona hoe mialanareo fa reo tsy maintsy atsona de ahoana ny tazomana an'io position io hoe io anareo vao fidim-bahoaka enona ny teninareo raha mikisarisary mandeha am'izao fotoana zao de isy rafitra roa zany eto ny rafitra anankiray le oentin'ny vahoaka zaynzay da reo tanora mitaky ny fialan'ny filohampirenena de eto atokilany nefa ny rafitra anankiray ny filohampirenena zay mbola mandrafitra ny gouvernement am'izao fotoana zao ahoana ny mety ho kisarisary zany mety hitranga afaka heritaona na afaka roataonana da ataontsika hoe afaka volana vitsivitsy satria misy tsy maintsy ivandony reto rafitra anankiroa refa voalazanao teo hoe atahorana nisy fisina ady an-trano zay mitarika fampitehana nefa zany de eo ihany koa ny olana anankiray misy eto amintsika misy resaka anao atao hoe consciencisme eto amintsika misy ny olona teny efa tonga saina fa zay tonga saina rehetrarehetra de lasa mitsoka Madagasikara daholo any ivelany zay vao mitondra le fanehoan-kevitra hoe zao ny tokony atao zao ny tsy tokony atao ahoana ny position ny Lazarus Zaferson malona zay tranga anankiroa mety izy zay mamy mena iady zay raha teo angamba ny anaranao iady mamy mena tena mamy mena tsisy azo mena tsiny complémentaire ny olona rehetra mifameno reo zaza sy tanora mandeha amin'ny arabe reo ve de eritreretinareo fa tsy nahazo permission tamin'ny ray aman-dreny miera tamin'ny ray aman-dreny namaka fa manina ny ray aman-dreny no manaiky ohatranazy zao tratra lacrymogène de torana tamin'ny 22 juillet 2013 tsy mazaka tsony zany fa raha vao mainao le lacrymogène tonga de tratra ny avokavoka misy ray aman-dreny ohatra trano be dehibe any trano any de le tanora mba matanjaka sisy anao lefa danonareo mitolona fa zay efa reraka fa zay mamela anareo zay manoana anareo zay manatra sakafo anareo ina moa maharatsy an'izany ary ho an'le olona marefo zay tsy afaka makeny akanjo omentsika tsiny ve izy ary ho an'le olona hoe mba mahita fivelomana any ivelany zay tsy afaka mahita mandeha ny akanjo omena tsiny ve izy misy olona be dehibe zany mandray anjara amin'ny tolona io fa tsy hoe io ankanja io no atao hoe mandray anjara amin'ny tolona zay kosa aloha tsara mari atsika misy zandary be dehibe aty ambadika tia manao zay dezamorsena ny famonoana olona io fa aza etretinareo hoe mitovy daholo ny zandary rehetra aza etretinareo hoe mitovy daholo ny tafika rehetra misy général be dehibe efa retraité manao zay dezamorsena ny lacrymogène io fa tsy afaka makeny akanjo izy satria izy marefo ka arakarak'izay condition zay no fandraisana anjara misy mandray anjara eny ambony ordinateur fotsiny manaparitaka ny vaovao rehetrarehetra zava-dehibe nge zany ka raha andeha moke moa zany izy de inona hitatsika amin'ny réseaux sociaux tsisy hitatsika nge zany any misy olona manao rédaction any misy olona mandeha maniraka mpanao gazety any rédacteur en chef rehetrarehetra manaraka akaiky an'io zavatra io any amin'ny toerana misy anazy any mandresy lahatra mifamienitsika rehetrarehetra ka ahoana ho ianao mievitena an'izay hoe misy rafitra roa atreto aloha tsy misy hoe fanangahana gouvernemanta andalambe sady tsy isy an'izany tsy gouvernemanta le ho atsanga tsy régime politique le ho atsanga fa système politique noho izany tsy possible hoe anangana gouvernemanta eny andalambe izahay de hoe ty le atao prime ministre tsy azo atao zany ka raha azo atao zany de efa natao fa mbola régime politique zany tsy mavaolana zany zay fa toy izanay ny tolona mampirisika ny tanora tsy emitra hoe toy izy le tolona fa manao zay azonay atao koa ny ray aman-dreny rehetra ny avy any ivelany ny influenceur ny créateur de contenu ny mpanakanto rehetrarehetra mbola be dehibe no avy any akanjo eny amin'ny fotoana mamety azy fa araka ny toe-pahasalamana misy namako zao niaraka ny tolona tamiko tamin'ny 2013 teo akaikiko mihitsy izy tamin'le lacrymogène mipoka fa hatram'izao izy tsy tafarina fahasalamana omeko tsiny ve zany olona zany la tsy afaka makeny zay mirahalahy mianaka ny niatrika teo za koa tratra nipika ny lamosika ty nipetrahan'le zandary teo ambon'ny pick-up teo hitatsika ihany fomba fanao zandary de nipika le azon-damosina de na raha misy takaitra zany zavatra zany mba misy tahotra koa zany le olona fa tsy hoe hitovy daholo ny fahasahina ho an'zay nomena fahasahina arabasoa arabatsara ho an'zay mbola tsy mahana fahasahina tsy mitovy ny degré tsy mitovy ny adrénaline ao anatin'ny vatan'olombelona tsirairay fa mila considéreny zany
rehefa mitondra firenena fa tsy hoe tsisy ilana azy akory zay tsy any akianja mampatahotra mantsy am'izao fotoana zao atahorana overenjavy mitahaka ny hetsika fotsy ity hetsika ity satria raha mijoro ny gouvernementa dia atao hoe atody miady amambapy any ny vahoaka malagasy tsy azaka ny lacrymogène nefa nyteneny atao isan'andro hiatra manainy reny olo reny ka rehefa mandeha ny fotoana mety horeraka ihany koa ny olona dia mety mimenana izy dia lasa verenjavy zay ny marity raha mbola misy sahana hiditra anaty gouvernementa raha mbola misy sahanao prime ministre eno ny feo hoe iriana no voateny prime ministre dia mba mitodika aminareo kandida rehetra da nangemba ijehenao ingeny zavatra agnitakiny mikolo zany tsy mahavita mikolo reny tanora ohatrandreny ve nao melesina atsika dia tsy mba hovaky ve mifonao reny mpianakaviana ray mpianakaviana hoe mararika izy anyteny zany hoe vonanao faty any eny atodiko any andreo prime ministre zany eny tompoko sezany ianao voninahitra ny ianao fa ny zavatra azoko antoka tsy havita ny ninona ianao dia aoriana kely ao hitoy nytolona rehefa tsy vaovanareo ary tsy havan'io zany nareo efa ela no nytenen'izany tsy mahavan'io zany nareo a na iodika avy na iodika avanana tsy fahavalonareo akory zay raha mitenen'izany fa olona nianatra fotsiny jereo ny zavatra andresahana rehetra hatramin'izay a raha tsy tanteraka l izy dia mpandainga izahay fa raha tanteraka l izy dia mba sokafo misofinareo na ny ilany fotsiny aza hoe aiza zany lalantsika manaraka lazaraza verson raha afaka menao anay nareo dia atorinay ireto ny lalantsika manaraka tsy misy ady io tsisy problème io sahany mitenen'izany tsy misy victime ao anatin'io a fa tonga mbola tabatritsika dia afaka mipetraka hoe dahoary a zao nandaminantsika azy raha tsy hoe anareo mihitsy ny any fa lindra te ady te hita fatin'olona dia veriko ihany sao dia mba ren'olona maty reny no hipotra ny antranonareo any androan'ny alina aoriana nafatesan'ilay olona mbola malagasy ihany angambanareo a mahatakatra n'izany zavatra tiako tenenina zany zava-misy sary anankiray raha toka tena tratra le tanjona ho an'izan'izay dia sy reo tanora mitarika reo fitokonanareo sy fihetsiketsehana mametra-pilana tokoa ny filoham-pirenena inona zavatra endasan'ny lazaraza verson ivadika fiaramitantana ve le fitantanana ny firenena sa hoentina miaramila sa hoentiny ny filohany ateny meran-doolona amin'izao fotoana zao zay tsara toerana indrindra hitantana ny firenena raha toka misy zay fialany filoham-pirenena ampirinazy zay raha mbola io régime io no mijanona eo dia mitoy ny tolona mazava angamba zay ny zavatra tadiavina dia zavatra hafa mihitsy ny hiérarchie amin'ny famahana olana na ny dingana dia tsy maintsy mefara eo ampelatana ny force efa miady ny ankizy anankiroa ao trano dia zay afaka mitefa-tsofina irery sisa no afaka mamahazy fantatrareo ny tiako tenenina tafika ihany a directeur militaire za tsy miteny hoe manaova directeur militaire fa hanova rafitra fa ny directeur militaire zany a zavatra hafa itsika miara-miaina eo anivon'izao tontolo zao ny fomba hidébloquer antsika vola ao anatin'izay directeur militaire zany raha finance publique ny resaha mbola problème ny psychose na ny tahotra ateraka zany eo anivon'ny fiarahamonina efa fantatritsika ny lonolono ny fiarahamonina ho an'reto le mamono mivantana pistolet nge ny entina eny akanjy sa hoe misy pistolet balablanc ka otso mba ampianara ary zareo raha misy zany no zany misy lonolono ny fiarahamonina ao ka rehefa directeur militaire dia ho alefanao ny miaramila rehetrarehetra hidirige dina ny hafaran'zany tsy vahaolana koa zany anjara miaramila mampiantso ny force misy ohatra teo ny raisiko tany 1991 ny tsy ampy tam'lizy a dia tonga hatranina contrat social fa tsy mijanona fotsy amina convention politique zany ny 24 heures ane zany zany angamo efa vitan'iny institution zao ianao nga mahita institution miasa sa anao mahita mpiasa-patsaka dia mahavita ina ino ke raha vao tsy le fian'ny vahoaka ny enonao dia ady io e isorana be lehibe re tonga saina hoe tsy mety io raha tsy meny fian'ny vahoaka efa vita ngeny institution e nga manao inona nga hoe institution reo zao ny zandary rery sisa dina le ataony mivavy le problème efa tsy miasa nge izy e ny mpiasa ngeny mpiasa-panjakana rehetra miandro consigne fotsiny hoe mody miasa hatramin'ny 12 dia manao tory hoe andrano ty miasa dia raha pisy tsy miasa dia miandry an'le crise manaona fande rehefa mafanafana dia mahazo telefona daholo hoe ndana mody zay ve zany ny ataontsika ho anatin'ray volana ina ny administration mandeha amin'izany
vita ve filazazany sa ina filazazany toky vita ange zany e fa déguisé fotsiny izy fa itsika matahotra le vocabulaire vahiny hoe misy vita institutionnel crise institutionnel zao tsy any le izy itsika malagasy dao atao teny gasy le izy mbola miasa ve reo olona reo zao aiza ho aiza ary zany ny ametra atsika ny fiangonana raha mandreny ara-piangonana manolona zao zava-misy zao manodidina mbola tabatra fiangonana raha mandreny ara-drazana mpandrarà société civile rehetrarehetra miaramila dao mbola tabatra zay vonona tsy miandany anaty valeur anniversaire raha tsy miandany amin'ny fiangonana tsy miandany amin'ny fiavinana foko tsy miandany amin'izanizy zay fa mitsangana mahitsy eo voany raha vao miandany eo ianao andramo zany mahafantatra zany daolo igny mampiranniversaire tsisy fiandanina zany eo a fa zavatra madiso mahitsy no ivoaka eo mahazo matoky an'izay ny tafa ia miazakazaka de miazakazaka ny fotoanatsika lazaraza verson am'izao fotoana zao inona ny mety azonao amehezina zay volazantsika rehetrarehetra teo zay a sy ny vision ny RCR mety afaka ray volana na ro volana na heritona mihitsy ary raha crise prolongé io de asakifitsika io no dingana farany ahafahana manangana Madagasikara vaovao raha ohatra moa ka reraka isika rehetrarehetra fa samy tsy mahita hoanina de iverina anaiky ny zavatra misy eto ihany de anjaran'ny tanora afaka folona roapolo taona indray zany no mitsangana fa tsoroko fa tsy navitany vitanareo zahay ianareo génération Z tsy navitany vitanareo zay mingavy anareo zay tohizany tolona fa zay tsy navita ny azony atao de ny manampy anareo mitondra makany amin'ny vahaolana raha ohatra moa mitondra fanjakana ka noy an'izay zany de atao ahoana fa raha omeko statistika ianao tao alohan'ny crise fotsiny efa manjato ny maty tany Congo crise fezany saina amanjato nge maty tany Congo ny teny Mbombalaza firy ny tany Ambositra firy reny mpirofon'le rafitra maty daholo zany hoe tato anatin'ny ty taona ty fotsiny ny accident-ny tomobile sy moto a de fa amanjatonjatony zay le crise trangan'le crise de manahoana zany ray aman-dreny maty zaza teny Mbombalaza reny ve zany no iandrasatsika hoe tonga ny tokantranotsika le fahafatesana mandondona isam-baravarana noho ny amin'ny rafitra ianareo hoe nahita olona voasambotra hoe sakafo lany daty voaka amin'ny gazety fotsiny hoe misy sakafo lany daty tratra tary fa tsy nisy olona gadra na ray azy rafitra nge zany zany hoe ministère ny commerce ampiasan'ny commerce rehetrarehetra de manaiky le changement na etikety fotsiny hoe solo le etikety rehefa lany daty de miaina vola kely mpiasa mpanjakana ny dikan'izay a en danger daholo tsika rehetrarehetra raha tsy miova ny rafitra satria hividy sakafo anao rapitso efa etikety siziny ao fa zavatra lany daty no hoaninao botulisme zany le izy ka raha anao bontolisme am'izay mfanjakana hoe anao bontolo tohizana amin'io zavatra io de ho fato tsiponina tsiraray etsika ary tsy afaka miala am'zany nareo fa mitodika makany amin'ny taranakareo le izy satria tsy zay reny nge nananjanaky hoe le fanandafy venareo de soavin'ny fahafatesana fa nga iny misy frontière e sisy frontière iny sisy frontière fahafatesana noho izany anjaratsika rehetrarehetra mandinika raha ohatra ka crise prolongé io raha ohatra moa manaiky mpitondra fanjakana ny député ny lo olona rehetrarehetra hoe ndao a ho arosy ty vahaolana ity aha tonga izay de miteny hoe ndao ary a zao nanaovantsika azy légitime eo fotsiny ny vahoaka efa am'légitime eo hoe ndao ry RCR fa vonona izay zay tsy anara le vahoaka ka fandaminana fotsiny ho iza no mbola tsy hidinany eny fandaminana ny antony fizarana andraikitra fa tsy manakana ny laza hidiny eny zany zany efa nidaridaridina teny e efa nampangaina nitondra basy nitondra vimaranitra ohatra ny nahazo ny député Raderson iny ka efa tsy zavatra mampatahotra avy izany ary za de azoko antoka fa ho faty na hoela na ho aingana 90% ny olona de ambony fandrina ny maty zany hoe olona tsy mihetsika le maty kina moa ny angazo sakana na fahafatesana na mijanona ao an-trano ary a fa za tsy mahafantratra ny andro afatesako sy ny toerana afatesako fa tonga fotsiny hoe mba hitondra ny tolona hiaraka voaka malagasy rehetrarehetra fa tsy maintsy nitoy ny tolona zay aloha ny dingana voalohany afatra ho an'ny mpitolona zay afatra ho amin'ny mpitondra fanjakana mbola mahana varavarana lehibe nareo voahana
mbola tsy ao an-tranonareo le lakrimozaine de jereo varavarana io a ivoahnareo moramora de mba mikopakopa tanana andretrarehetra tsy ohatra toko tsy izy rery tsy izy rery rafitra le problème averiko ny mandeha fa tsy andre matorajoela my problème eto fa rafitra fa nisy olona manapaizana nge nitondra teo aloha teo fa tsy natafavoaka satria rafitra ka zay fomba ametrahana an'izay hoe ahoana ametrahana rafitra vaovao fa tsy hoe tsy ampy raha ohatra ka metram-pialana fotsiny izy laza atao président zany fa izy miala non tsy zay izy a tsy zay le izy fa nivana rafitra makasitraka anao lazaraza person tao anatin'izay faneho-kevitra zay a nizara ny fomba fijirinao makasika ny raharaha-pirenena eto amintsika am'izao fotoana zao a akasitrahaka ihany koa ny mpanao gazety Michel Menjanahary sy Toky Benjamina niaraka natotoza zao fandarana zao a makasitraka antsika rehetra tany atokantrano tany a nanaraka an'izay hatramin'ny farany mihitsy zay président Lazaraza person mbola izy fotoana idirentsika lalindala kokoa makasika ny politika hoentsika narenana ny Madagasikara ty ary mino koa zay fa mbola maro ny vahoaka ny atokantrano any mangetaeta an'izay fandarana manokana manaraka izay mbola isy ve ny mpandarantsika manokana tahaka zao raha misy ny fandarana manokana de raisitsika tsirairay le fanovany-rafitra ahoana ny anarenantsika ny jirama ahoana ny anarenantsika ny ary Madagasikara ahoana ny anarenantsika efa niomanana zany raha ohatra ka tsy voafeko lizy a de mitondra teknisianna mafiain'le izy hoe io le teknisianna fa zay moa zany tsy misalovana andraikitra zany fa de hoe zay mahay an'le izy nareo zao mpanao gazety eto de raha azony any atao zany hoe ny RCR daholo natsona de ao nareo mametraka fanontaniana fa tsy mety zany nareo mahay an'le mametraka fanontaniana de atsonay zany nareo rehetrarehetra zany hoe atsona daholo ny olona rehetrarehetra hitondra le fanatsarana isaky ny secteur azo antoka fa isy zay a raha ohatra ka mbola mazoto ny vahoaka malagasy hoe RCR hitondra le fanovany-rafitra azavainy zay ianareo nisorana be deaibe niaraka teto nisotra tsy misorona mametraka fanontaniana ary ny zavatra anazarantsika ny olona manomboka zao eto amin'ity fireneny ity de tsy zavatra amboamboarina ny resaka ka hoe ianareo etsitsitsy anay eto a fa tsy mety koa zany fa mpanao gazety samy avy amina toeram-piasana samy hafa ianareo reo a samy manana zay mety firehekevitra sy ny rehetrarehetra sorana be deaibe anareo a fa mino zahay fa mitondra fanazavana mivoaka malagasy zay a mitoy ny tolona ary mitodriky mitondra fanjakana hoe mba ianoy a ny feo ianakanja mankasitraka tompokolahy makatelina tompoko vavy eo anaovana mandram-piona ho amin'ny manaraka indray no ametrahana ny veloma zany am'ty andro anty akasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farana de manome fotoana amin'ny manaraka indray veloma tompoko